أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتني مناتني أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny TVM amin'ny izao maraina ny alahady izao. Naraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika midera ny Allah ary mandefa tsodransy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviany ary ireo nanaraka ny solodalany mandra-pahatongavany androfarany. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana Islam. Amin'ny androany ity inshallah dia ndaontsika hanohy ilay izay ndresadresantsika tamin'ny heriny. Tsy inona izany fa ilay hadisy na ihany koa petrabolana napetraky mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamitsika. Satria niteny izy tamin'izay fotoan'izay man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Izy aminareo mino ani tompo Allah sy ny fisiany andro farany dia aoka izy amoaka teny tsara na izy hangina. Ary mbola niteny izy wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Ary zay mino ni Allah sy ny fisiany andro farany dia aoka izy hanaja sy handray tsara ny vahiny na ny olona izay tonga mivahiny ao aminy. Ary ny farany dia niteneniny man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Niza aminareo mino ni Allah sy ny fisiany andro farany dia aoka izy hanohy ny rohim-pihavanana izay misy aminy sy ny ankonany ary ny havany eo amin'ny fiarahamoniny. Amin'ny androany ity inshallah satria tamin'ny heriny antsika efa naka mahakasika ny fahaizanao manome teny mamy any manodidina anao. Dia amin'ny androany ity inshallah ilay tapany faharoa amin'izany hadisy zany no raisintsika dia ilay fahaizanao manaja sy mandray ny vahiny. Inona natao hoe vahiny? Ny vahiny dia olona avy lavitra izay tonga mivahiny ao aminao na mipetraka ao aminao. Mety ihany koa olona mety ho ray tanàna aminao fa saingy kosa tonga izy mba mandeha mamangy anao amin'ny fotoana izay mety nampalalaka azy. Ary ny vahiny dia anisany zavatsoa izy io mitondra hatsarana amintsika olombelona. Fa indraindray atsika tratrany izany hoe asa lomafy zany tsy manana ny eo ampelantanana dia indraindray tsika malaina ny handraim-bahiny na ahatongavan'ny olona anankiray ao amin'ny tranontsika. Zany dia fomba fisainana tery, fomba fisainana tsy mba mivoatra fa tadidio matoa ny olona anankiray nalefa ny Allah ny vahiny tao aminao dia efa misy anjara-pahasoavany izany olona zany milatsaka amin'ny alalany izany olona izany. Zany hoe ny olona anankiray tonga ao aminao dia aza omena teny mahery, aza aseho endrika ratsy fa raiso ampilaminana izany olona izany ary aza mba matity na ihany koa aza mahihitra anao amin'izany olona izany. Ireo Araby taloha izay napiavaka andreo Araby taloha misy ireo toetra izay ratsy izay nanan'izy ireo fa misy kosa izay toetra napiavaka azy ireo. Dia ny toetra napiavaka azy ireo dia ny fahaizan'izy ireo mandray ny vahiny ary manome lanja ny olona izay tonga mivahiny ao amin'izy ireo. Taddio tsara fa mpaminany Ibrahim alayhi salam anisan'ny mpaminany lehibe anankiray rehefa tonga ireo anjely anankitelo nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala handeha hamotika ny tanàna izay misy ny mpaminany Lot izay nanao ny zavatra tsy mety ny lahy manambady ny lahy tamin'izany fotoana zany. Rehefa avy namotika na handeha hamotika n'izany tanàna zany ireo anjely ireo dia nandalo kely tao amin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam. Rehefa tonga tao amin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam izy telo ny rahalahy satria tamin'ny endrika lehilahy izy telo ireo dia rehefa tonga tao izy ireo dia inona zavatra izay nataon'ny mpaminany Ibrahim? Rehefa avy ny fampiaraba izy ireo dia tsy niandry ela i mpaminany Ibrahim alayhi salam fa niazakazaka izy nandeha nitady ondry lehibe anankiray matavy hatolony ho an'ireo vahiny izay tonga tao aminy. Ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim dia miteny an'izany na mitatara an'izany manao hoe walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra qalu salaman qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin haniz. Allah subhanahu wa ta'ala miteny rehefa tonga teo anatrehany mpaminany Ibrahim ireo anjely na ireo irakay
tamin'ny vaovao mahafaly. Inona vaovao mahafaly eto? Dia filazana amin'ny mpaminany Ibrahima sy ny vadiny Sara fa hoe azazalahanareo aoriany Ismaila alayhi salam, dia tsy iza zany fa ny Ishaka. Azazalahanareo ho zanakareo. Dia inona nitenenindreo anjely reo? Nanao salamo izy reo, niarahaba amin'ny mpaminany Ibrahima sy ny vadiny, dia namaly mpaminany Ibrahima hoe wa alaikum salamu tamin'izay fotoana zany. Rehefa vita zany fampiarabana izany, mpaminany Ibrahima eto lesina ho antsika. Tsy nanontany hoe iza ianareo, inona ny antondianareo, handehanao inona nareo, fa mpaminany Ibrahima rehefa vita ny fampiarabana dia niteny izy andraso vetivety, dia lasa izy niazakazaka nandeha nitady ondry matavy indrindra sy tsara indrindra, ary tonga dia nitapahany ary nomaniny izany dia natolony ho an'ireo vahiny izay tonga tao aminy. Nefa ireo vahiny ireo dia olona tsy fantany. Zay no antony tenentsika hoe anisan'ny toetra ny mpino Islamo anankiray mankatia ny vahiny izay tonga ao aminy ary manaja azy, mikarakara azy zany olona izany. Ary mpaminany Ibrahima alayhi salam tsy mba misakafo izy amin'ny atoandro na amin'ny hariva raha tsy mandray olona anankiray izay mandalo, olona mpivahiny mandalo, antsoiny mba miara misakafo aminy alohany izy misakafo. Zany dia toetra mendrika ananany mpaminany Ibrahima alayhi salam, ka tokony ananany tsika mpino Islamo ihany koa izany. Inona ary no zavatra tokony ataontsika manoloana ny olona anankiray tonga mivahiny ao amintsika? Ny voalohany amin'izany, rehefa misy olona tonga mivahiny aminao dia aoko anao ho faly. Zay le voalazantsika hoe mifalia anao fa nitondra zavatsoa anao izy io, tondra anjara-pahasoavana aminao, tondra fahasoavana ho anao izany. Fa aoka anao kosa mba tsy hoe anisan'ireo olona malahelo rehefa tonga avan'izany vahiny zany, na mieritreritra hoe efa handany sakafo izy ity, na ihany koa sanatria hoe tsy misy atolotra anao ka alahelo hoe inona zavatra zay ataoko. Zany dia tsy fanao ny mpino Islamo, fa faly izy rehefa tonga ny vahiny anankiray ao aminy. Faharoa amin'izany albashasatu fil wajh. Rehefa tonga ny vahiny dia aoka anao maneho ny fifaliana eny amin'ny endrikao sy ny fitsikina eo ampandraisana an'izany vahiny zany, fa tsy hoe mototra sanatria anao rehefa tonga ny vahiny olona anankiray ao aminao. Fa aoka anao dia maneho an'izany fitsikina, maneho fa hoe falifaly ianao ny fahatongavany zany lehilahy zany na izany olona zany ao amin'ny tokantranonao. Manaraka an'izany ihany koa husnul hadisi ma'ad daif. Rehefa tonga ihany koa ny olona ao an-tokantranonao dia omeo teny mamy izy ireo, miresana ireo zavatra mahafalifaly, zavatra mampitsikitsiky, zavatra mampime, zavatra mampisokatra ny fony, zavatra mety hampiray anareo, hampifankatia bebe kokoa anareo sy hamatotra ny hafihavanana eo aminareo. Zany no tokony ataonao rehefa tonga izany vahiny zany. Fa tsy sanatria kory hoe rehefa tonga olona iny dia omena teny marary, nomena teny hafahafa ka tonga azy tsy haharitra na dia 2 minitra aza ao anatin'izany tokantranona zany. Tsy fomba ny mpino Islamo zany, fa ny mpino Islamo dia mampilamina ny fiarahamonina izay misy eo aminy. Manaraka an'izany anisan'ny zavatra tokony ataontsika rehefa manambahiny ihany koa tanjil ta'am, afaingano ny fanomezanao azy sakafo. Zany hoe rehefa tonga ny sakafo na ora isakafoanina, aza retardena na atarana izany fanomezanao sakafo zany, fa ome sakafo vahiny mety zatra mihinana aloha izy any aminazy any ka aza bijaliana izy rehefa tonga ao aminao. Fa rehefa kosa izy miteny mbola tsy sakafo, eo anao zay voinina manajanona kely ny sakafo. Fa ny tsaratsara dia afaingano ny fikarakarana sakafo dia ome sakafo izy amin'ny ora izay tokony isakafoanana. Manaraka an'izany ihany koa izany olona zany rehefa tonga ao aminao dia nisan'ny fomba mpino Islamo mba manolotra zavatra ho anazy. Zany hoe raha olona tonga mamangy fotsiny izy dia mba toloro farafaharatsiny rano mangatsika na dité omeo an'izany olona zany na jus farafaharatsiny rehefa mba tonga ao aminao, satria nahoana zay no fandraisana ny vahiny anankiray. Ary manaraka an'izany aza antanina izy hoe isakafo venao, na hoe isotro rano venao, na hoe isotro dité venao sa isotro kafe, aza manontany an'izany fa tonga dia karakarao le dité sy sakafo dia toloro azy. Raha mihinana izy arahaba soa, tsy mihinana izy dia efa nanolotra anao tamin'izay fotoana zay. Tsy fomba mpino Islamo miteny anao ve sakafo, anao ve isotro rano, satria raha teneninao an'izany amin'ny mahavahiny azy dia menatra izy ka mety tena aminao za tsy sakafo.
nefa mety nona izy amin'izay fotoana zay fa raha natoloronao ny sakafo de niara-mipetrapetraka teo niara-ny sakafo anareo de ny sakafo izy tamin'izay fotoana zay ka tsy fomba ny manontany olona hoe isakafo ve anao na isotrano ve anao amin'ny olona zay tonga ao aminao. Ary ihany koa anisan'ny fomba ihany koa fanajana ny vahiny rehefa tonga ao aminao dia aza vela irery izy eo amin'ny fisakafoanana. Mety hoe ninona kely anao 3 sotro 4 sotro anao de voky de niala teo anao navelanao izy rery eo amin'izany latabatra fisakafoanana zany. Zany dia tsy anisan'ny fomba ny mpino Islam ihany koa fa kosa rehefa eo izy de miara-mipetraka eo na de efa voky aza anao de miara-mipetrapetraka aminy eo fa raha vao velanao irery de ohatrany hoe izy rery no nandany an'le sakafo mety menatra ihany koa izy amin'izay fotoana zay ka anisan'ny fanajanao ny vahininao de miara-mipetraka eo anao amin'ny fotoana izay sakafoaninareo amin'izay fotoana zany. Ary manaranaraka an'izany aza mba mitaraina hoe efa nijanona 2 andro 3 andro 4 andro ato amiko ty olona ty aza manao an'izany fa tsy anisan'ny fomba ny mpino Islam ihany koa izany fa avilao izy janonao vita ny zavatra ataony de mandeha izy amin'izay fotoana zay. Zay ngamba anisany fanajanao ny vahiny. Ary farany ny anisan'ny fanajana ny vahiny rehefa tapotra ny zavatra zay ataony na ny fivahinianany ao aminao de rehefa andeha ivoaka izy na ihany koa andeha any amin'ny aéroport ohatra na andeha any amin'ny stationnement de mba fanateranao azy mandra-pahatongavany amin'ny toerana iny anisan'ny mahafalifaly ny fony no karakarainao tsara izy tao anatin'ny trano notolorana sakafo tampitsikiny nandraisanao azy nomenao teny mamy ny karakarainao sy ny rehetrarehetra rehefa andeha ody izy mbola naterinao eny ambaravarana na naterinao mihitsy eny amin'ny aéroport na naterinao mihitsy eny amin'ny toerana zay tokony andehana mba ahazoana zany taxi brosy iverenany amin'izany zany anisan'ny fomba nampianarina antsika mpino Islam amin'ny fanajana an'izany vahiny zany. Ka aza kivy ianao aza malaim-bahiny ianao tiavo ny vahiny tonga ao aminao ary tadidio fa ny fitiavanao ny vahiny anankiray anisany manazava ny alebiazany finoana ao aminao araka mivoalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'iny hadisy izay niraisintsika teo. Efa niraisantsika teo ireo teboka maromaro mahakasika an'izany fa kosa misy ihany koa ny teboka ho an'olona izay tonga mivahiny ao amin'ny olona anankiray. Tadio ihany koa faraka ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy ny lalàna ny finoana Islam de mananjo 3 andro anao mivahiny ao amin'izany olona anankiray zany. Raha mivahiny anatin'ny 3 andro anao de mananjonao tsy mandoa sakafo na tsy mandefa participation amin'izay fotoana zay fa aorinany 3 jours kosa de mba tokony ahatsapanao efa manomboka vesatra amin'ny olona anankiray ianao ka tokony mamoaka participation ihany koa anao amin'izay fotoana izay. Saingy kosa le tompotrano tsy andeha hitaky an'izany fa ianao le mivahiny no tokony mahatsapa tena hoe efa tokony hamoaka participation zao fa efa 3 andro efa manomboka vesatra ho an'ny reto olona reto fa ny tompotrano sarotra aminy andeha teny aminao hoe aiza ny participation anao aiza ny sakafonao aiza ny zao enatra ho anazy zany indrindra moa raha avany ianao de tsy sany ianao an'izany nefa mety mavesatra aminy izany. Ho antsika zany rehefa fantatrao fa mety ahatra herinandro 3 andro anao 4 andro 5 andro anao na 10 andro amin'ny toerana anankiray de mba mivatsy kely ianao na mitondra voandalana kely ianao rehefa tonga amin'izany toerana izany. Zay ngamba no fanamarina ho antsika fa ny vahiny dia mitondra baraka mitondra fahasoavana eo amin'ny toerana izay misy antsika na eo amin'ny tranontsika inshallah. Zay no fandarantsika tamin'ity androany ity isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao itenako de mametraka mandrapitafa ho amin'ny herinan'ito izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.